fa kisaka eny amin'ny kianja makikosa inaitsika satria dia tanterahana tamin'ity androany ity ihany koa ny dingan'ny manasadalana eo amin'ny fidinany tompon-daka regionaly ka dia fantatra ireo ekipa roa hiatrika ny famaranana dia ny FTA n'Andavamamba sy zareo Avetsy Besarety. Tafita amin'ny dingan'ny famaranana ny SCP Besarety sy ny FTA Andavamamba eo amin'ny fidinany tompon-daka regionaly eo amin'ilay lalao izay karakarainy ny komisiona teknika eo anivon'ny malagasy rugby. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny lalao manasadalana izay nikatrohan'ny FTA Andavamamba manao akanjo manga sy ny FBM Bemasoandro manao akanjo mainty. Nazava ny fandresen'ny zareo Avetsy Andavamamba teto tamin'ny isa 420. Teo amin'ny zara-potoana voalohany dia ny fanakaiky ny isa teny amin'ny solaitra be izay efa nitarika tamin'ny 27 Andavamamba. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nitoy ny fanafihana totoafo nataon'ny FTA Andavamamba ka maromaro ny baolina matin'izy ireo izay ny tokony 420. Baolina nentin-tany natokana kosa no matin'ny Bemasoandro tamin'ny fidirana faharoa izay nalasa n'iza no 20. 420 no 20 io ny isa farany nisarahana teny amin'ny solaitra be ka nitondra andry zareo Andavamamba ho any amin'ny lalao famaranana izay hikatroka amin'ny Besarety.